Manolotra ny arahaba antsika indray ry mpianoavana tafahoana soa amin'izao andia mpianarana tenin'Andriamanitra izao. Dia izany tokoa ve izay ny lohahevitra iarahantsika mandinika. Hitantsika omaly ny amin'ny fiandohan'ny zavatra rehetra manodidina antsika. Ino indray no ambara androany. Mialohan'ny rahantsika mandinika izany dia andeha isika hivavaka. Ny androany dia tiako ny milaza amintsika fa ny fiandohan'ny mahaolona antsika no resahana androany ka tsara sy tiako asaina ianao handray fitoerana hiaraka hiaino izany kanefa mialoha izany dia andeha isika ary hivavaka tompoko. Rainay izay ny an-danitro misaotra indray satria nomenao ity fotoana ity rahanay mandinika ny teninao. Miosaina izay mba handray fahatakarana sy fahalalana ary indrindrindrindra handray fampaherezana avy amin'ny teninao ka hatonga ny finoanay hiorina tsy vilivily eo anatrehan'ny toe-javatra maro samihafa manoloana anay. Atreo ny fotoana ka sy eo amin'ny alalan'ny fanahinao ny fonay Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny niavian'ny olona dia ho sanatria tokoa ve biby. Matahotra ho isata maly fa biby kely niova biby lehibe tonga olombelona ka tsy te hianatra intsony mama. Izay no tenin'ilay zaza folo taona. Sata moa no anaran'io tovolahy io ary nanana tombotsoa manokana ny tenako ny fanerasera tamin'ny fotoana nandalovana tany amin'ny toerana misy azy ireo. Ry havana dia ho sanatria tokoa hoe biby no niandohantsika. Fonjan-kevitra tokoa mantsy amin'izao fotoana izao izay voizina tao anatin'ny 200 taona izay fa izany no niaviantsika olombelona. Niainga tamin'ny biby kely tsy hita maso, ny alehibe tsy kelikely ary tonga vatana ary koa nanana tongotra dia lasa nandady ary tonga olombelona rehefa nitraka tsy kelikely ny rajako ary dia izay no hoe olombelona izany. Androantsika dia hijery ny fanambarana ambarany tenin'Andriamanitra. Inona no lazaina ao amin'ny soratra masina. Andeha hovakitsika izay voambara araka ny famorona sy ny andohan'ny zavatra rehetra. Izao no voasoratra ao amin'ny Genesis 1:9-20 ny tapany voalohany. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona araka ny endritsika, araka ny tarehintsika. Ry havana, izay an-dalan-teny izay dia mahafehy zavatra telo lehibe. Ny voalohany dia le hoe andeha isika. Izay teny hoe andeha isika izay dia manambara fa nisy fikasana tao ary nisy mpiara-miasa tao nanatanteraka azy hamorona. Faharoa, tiana resahana izay. Niara-ny asa izany reto mpiasa ireto na reto mpanatanteraka ireto eo amin'ny famoronana. Ny fahatelo dia hoe olona araka ny tarehintsika. Ry hava-malala, mameno sy mahafehy zavatra maro amin'ny maha ianao anao izany teny izany, amin'ny maha izahay izany teny izany, amin'ny mahasika antsika izany teny izany. Lazain'Andriamanitra mazava tsara izany eto fa fikasan'Andriamanitra no nampisy ny olona. Omalintsika dia efa ndresaka fa fikasan'Andriamanitra no nampisy ny zavatra rehetra. Fa androany dia lazainy mazava tsara fa planina sy drafitr'Andriamanitra ny mampisy ny olombelona. Ahoana no nahatanterahany an'izany? Mety izany no mampietsiketsika ny sainao sy ny fonao. Ny soratra masina dia tsy mona ny amin'ny fanambarana ny amin'izay zavatra izay, fa manana ny zavatra lazainy izy. Izao no voasoratra ao amin'ny Genesis 2:2-7. Ary vovotany no namorona ny Jehovah Andriamanitra ny olona. Vovotany no namorona ny Jehovah Andriamanitra ny olona. Ary nofona ny fofinaina mahavelona ny vavorony. Dia toy izany le izy.
dia tonga olombelona izy. Rehefa malala anisan'ny fampimirana na équation zay tokony ho ianarana sy ho eken'ny saina izany amin'ny finoana aloha, avy eo azo amarinina tsy kelikely. Ny voalohany dia ity: vovotany no namorona ny Jehovah Andriamanitra ny olona, no fon'ny fofinaina mahavelona dia tonga olombelona izy. Zany hoe olombelona izany dia mira vovotany miampy fofinaina mahavelona. Tonga zava-mananaina izy, tonga olona miaina izy. Ry havana, izay ny fanambarana ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Izay koa ny fanambarana voizin'ny tenin'Andriamanitra hatrany am-piandohana ka hatrany amin'ny faran'ny boky ny soratra masina. Nomen'Andriamanitra ny olona ny fofinaina mba hahatonga azy ho hanana pofim-piainana hiaraka hiriaria eto amin'ity tany ity. Inona no zavatra antony nametrahan'Andriamanitra azy na ny fikasan'Andriamanitra ampisy azy? Nomen'Andriamanitra andraikitra ny olombelona, andraikitra sarobidy izany. Dia izao ny fanambarana ao amin'ny Genesis 1:2-20. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka izy anjaka amin'ny hazandrano sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany ary ny biby mikisaka amin'ny tany. Dia toy izany ihany ny fanambarana, toy izany ihany ny fanambarana. Dia hoy izy manambara hoe izao ny voasoratra: ary Jehovah nitondra andra-lehilahy, amin'ny Genesis 2:2-5 ity. Ary Jehovah nitondra andra-lehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahedena hiasa sy hitandrina ny za. Mazava ny andraikitra ny men'Andriamanitra ny olona: anjaka, hikarakara, hikolokolo. Mazava izany teny izany fa manana asa ny olombelona ary manana antony asa, tsy sanatria hanimba na handrava fa hikolokolo sy hikarakara. Anjaka mba ho mpikarakara, tsy mpanosihosy na mpandrava. Inona tokoa no zavatra ambaran'Andriamanitra mikasika ireo olona zay tia mandrava na tia manimba ny zavatra nohariny? Izao ny fanambarana ao amin'ny Apokalipsy 2:20-5. Ary tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsaranao. Ary tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsaranao. Hitsara Andriamanitra, amaly Andriamanitra, dia azarainy roa mazava tsara ny andian'olona. Ny voalohany dia hoy izy: ny vahoaka manaja anao. Misy andian'olona zany manaja an'Andriamanitra, mikolokolo ny napetrak'Andriamanitra. Fa misy andian'olona ato amin'ity tapany faharoa ity manao hoe ary tonga ny fotoana zay animbanao ny olona manimba ny tany. Rehefa malala eto dia tian'Andriamanitra ho fantatsika rehetra, tian'Andriamanitra ho ren'ny sofina rehetra fa ny olona zay noforonon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vovotany dia nomen'Andriamanitra aina mba hikolokolo ny tany, hikarakara ny tany fa tsy hanimba ny tany. Izao no fanambarana, ary tian'Andriamanitra ho ren'ny rehetra izany. Izao no lazain'ilay nahary ny lanitra. Izy no Andriamanitra sady namorona azy. Nahavita azy izy ary nandamina azy, tsy ho tany tsisy endrika tsy akory, fa nataony honenana. Ry havana, izao tany na ny tany zay noforonony tao anatin'ny loha hevitra ny rahantsika omaly dia nataony honenantsika, nataony ivelomantsika, nataony hiainantsika. Isaia 5:7-9 misy an'izany.
ary dia ameno sony mazava tsara manao hoe izaho ny Jehova ary tsy misy hafa. Andriamanitra azy dia lazay ny mazava tsara aminao sy amiko fa ianao dia manana didy eto amin'ity tany ity. Vovoka no arian'Andriamanitra ianao, kanefa vovoka nomen'Andriamanitra didy, vovoka nomen'Andriamanitra andraikitra. Toizan'Andriamanitra ny fanambarany, ary lazay ny mazava tsara fa manana toerana ametrahana azy atsika olombelona izy. Ny Salamo 9 ny mpanjaka Davida dia milaza toy izao manao hoe inona moa ny olona no hamanginao azy. Manontany tena ny mpanjaka Davida manao inona tokoa moa ny olombelona, dia mamaly ihany izy amin'ny alalan'izany, ary Andriamanitra no mamaly azy manao hoe efa nataonao ambany no Andriamanitra izy. Rehefa malala eto dia misy anjara toerana lehibe. Napetrak'Andriamanitra eo ambany fahefana isika, kanefa nomen'Andriamanitra toeram-boninahitra dia ny mpanjaka ny voary. Mpanjaka izay noharian'Andriamanitra eto amin'ity planeta tany ity. Mpanjaka tsy mpanjaka zaka nefa, fa mpanjaka mpikolokolo, mpanjaka mpikarakara. Io salamo io dia milaza amintsika izany zavatra izany. Ary io salamo io ihany koa dia manambara amintsika izany anjara toerana izany. Ny apôstôly Paoly dia manana teny ilazany amintsika olombelona. Izao no ilazany azy ao amin'ny bokin'ny Hebreo, epistily ao amin'ny Hebreo 2:7 manao toy izao manao hoe nataonao ambany kely noho ny anjely izy. Izany hoe raha oharina amin'ilay fanambarana nataon'i Davida dia somary nidina kely ny toerana misy ny olombelona. Na izany aza nefa dia mbola mitoetra eo amin'ilay toerana mampanjaka nametrahan'Andriamanitra azy izy. Rehefa malala toerana tsara nomen'Andriamanitra anao, toerana ambony nomen'Andriamanitra anao. Tsy Andriamanitra ianao, tsy anjely ianao, kanefa nomen'Andriamanitra voninahitra. Tamin'ny nanamboatra antsika Andriamanitra dia no tsara ity fanambarana ity. Izao no ilazan'ny apôstôly Paoly azy ao amin'ny Korinthiana 2:12-20 fa tamin'ny nanamboaran'Andriamanitra ny tena dia izay kely voninahitra no nomeny voninahitra bebe kokoa. Rehefa malala manahoana tokoa ny fihetsintsika rehefa miresaka vovoka isika. Ny mpanoratra anankiray antsoina hoe Anaholms dia nanoratra boky anankiray mitondra ny lohateny manao hoe ny tsiambaratelo ny vovoka avy eny amin'ny tontolo tsy hita maso hatrany an-dakozia. Rehefa malala, rehefa manambara izany mpanoratra izany dia lazainy mazava tsara fa ny vovoka izay ho heverin'ny olona tsinotsinona, fafana, matezitra, mandoto ny akanjo, io vovoka io no nampiasain'Andriamanitra nampisy ny olombelona. Io vovoka io no napetrak'Andriamanitra eo amin'ny toeram-pianjanana mba ho mpanjaka ny zavatra rehetra noharian'Andriamanitra. Rehefa malala noharian'Andriamanitra tamin'ny vovoka ianao. Azadino izay. Tsarovy koa fa ny olona manodidina anao dia vovoka ny andohan'izy ireny, kanefa vovoka nomen'Andriamanitra voninahitra, dia vovoka nomen'Andriamanitra ny toerana mahampanjaka ny voary azy. Mpanjaka tsy mpanjaka zaka ho iaty eo, fa mpanjaka mpikolokolo, mpikarakara. Io vovoka io no natsoin'Andriamanitra hoe zanako ianao, malala eo masoko ianao. Io vovoka io no lazain'Andriamanitra hoe ianao dia zanako. Endre manao ahoana ny fitiavana naseho ny ray atsika dia ny antsony atsika hoe zanak'Andriamanitra isika. Rehefa malala noforonon'Andriamanitra isika olombelona, vovoka ny endohantsika olombelona, kanefa vovoka nomen'Andriamanitra toeram-boninahitra. Ko androany tsarovy, tsy biby kely ianao no nivoatra, fa noforonon'Andriamanitra tamin'ny fikasany mba hanana ny toerana sarobidy eto amin'ity tontolo iainantsika ity. Ny firariko dia izao, ho tsarovanao mandrakariva izany, ho tazominao mandrakariva izany, ary ho raisinao am-po izany teny izany. Andriamanitra ny ahitahanao
andeha isika hivavaka satria ny farana ty indray ny fotoanantsika androany. Jehova o Andriamanitray, misaotra no ny amin'ny teninao. Nabaribarinao taminay androany, fa sarobidy izahay. Eny niainga tamin'ny zavatra heverinay fa ratsy indrindra izay dia nivovoka izany. Kanefa Andriamanitro, nomenao fofinaina, no karakarainao manokana, ary dia nomenao toeram-boninahitra. Nataonao ambany kely noho ny toerana misy ianao sy ireo anjely izahay, kanefa nampanjakanao amin'ny zavaboary rehetra. Andriamanitro, meo anay ny saina mahay mikolokolo ireny zavaboary ireny. Aoka tsy ho simbanay izy ireny, na ho ravaravanay. Aoka tsy ho pitehinay ihany koa ireo manodidina anay, ireo olona namanay, satria voarin'ny tananao izy ireny, ary tianao manokana malala eo masonao. Andriamanitro, meo saina sy fahendrena izahay, ary meo fitondrantena tsara mba haizanay mikolokolo izay efa noharianao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia manolotra ny mandram-piona mandram-piresaka amintsika rehetrarehetra indray ry hava-malala. Manolotra sy manasa anao indray rahampitso, hiaraka eto isika mbola hanohy izao dinidinika izao. Mandram-piona mandram-pitafa tompoko tahin'Andriamanitra daholo anie.